Miarahaba antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo dia manonona ilay fiadanan'Andriamanitra ho aminao sy ny ankohonanao. Dia ampifaliana tanteraka moa no iarahako amintsika indray, ary alohan'ny iarahantsika mivavaka dia ndoantsika iarah-mako koa ny tenin'Andriamanitra izay hitantsika ato amin'ny Zakaria 4:4-5. Zakaria 4:4-5 dia eo amin'ny tapany faharoa no andraisantsika ny tenin'Andriamanitra. Tsy amikerina ampatanjahana fa mifanaiky ho Jehovah Tompo maro. Tsy amikerina ampatanjahana fa mifanaiky hoy Jehovah Tompo maro. Amen. Tena tsy vitantsika amin'ny herintsika tokoa ry havana izao fanompoantsika n'Andriamanitra izao. So fanarahantsika dian'i Jesosy Kristy izao, tena mila ny herin'Andriamanitra isika, ary tsy amikerintsika nampatanjahantsika hoy ny tenin'Andriamanitra fa amin'ny fanahin'Andriamanitra irery ihany. Ny fanahin'Andriamanitra no mampahery anazy sy ianao isan'andro. Aza mieritreritra mihitsy ianao mbola tanora dia mirijarija dia manana hery. Tsia, hoy izy ny tenin'Andriamanitra tamin'ny Isaia 4:7 dia ny 9:30 hoe na dia ny tanora fanahy aza dia ho reraka sy ho sasatra, ary na dia ny zatovo aza dia mety ho tafitohina mafy. Amen. Izany tokoa hoe tsy ny mahatanora antsika no ananantsika hery, fa ny fanahin'Andriamanitra izay miasa ato anatintsika. Mila ny fanahin'Andriamanitra isika ry havana, mila ny herin'Andriamanitra isika ry havana. Aoka isika amin'izao fotoana izao tena hoe angetahetana izany fanahin'Andriamanitra izany. Mety efa fotoana maro ny tsy nangatahanao an'izany fahafenoan'Andriamanitra izany, fa androany dia mbola mitaky antsika Andriamanitra hoe angatao ny heriko, angatao ny herin'Andriamanitra. Tena manany ianao hetaheta, fa hozy izy Jesosy hoe izay mangetaheta aoka izy anantona, ary izay mangetaheta ihany no omen'Andriamanitra izany rano izany, ranonaina avy amin'Andriamanitra. Dia tsy inona fa ny fanahy masin'Andriamanitra. Raha tsy manana fanahin'Andriamanitra tsika, na dia mamaky baiboly isan'andro eo ary tsika dia tsy mahalala ny hevitry ny soratra masina. Fa ny fanahy masina izay nomenantsika koa dia sady mampianatra antsika manazava ny saintsika, lalantsika ny soratra masina. Tena mila ny herin'Andriamanitra tsika, mila ny fanahin'Andriamanitra tsika, ary tiako ianao amin'izao fotoana izao mba tena hifatoka ny fanahin'Andriamanitra. Tiako ianao mba tena angetahetana izany fanahin'Andriamanitra izany, ary mety mbola tsy nahatsapa an'izany fahafenoan'Andriamanitra izany ianao hatramin'izay, fa androany ianao dia manasa anao aho mba tena ho feno fanahin'Andriamanitra ianao amin'ity androany ity. Angatao ny herin'Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Asandrato ny feo anao, sokafo ny vavanao fa ho fenoan'Andriamanitra. Haleloja. Andriamanitra ray tena mankasitraka betsaka anao tokoa izay Andriamanitra, mbola mampatsiahy anay ianao fa tsy amikerinay na ampatanjahanay fa mifanahinao rery ihany Jehovah. Tena mila ny herinao izay Tompo, tena mila mifanahy masina anao izay Andriamanitra nazavanay, hanolo-tsaina anay, hampianatra anay Andriamanitra, ary koa Jesosy tena hampatanjaka anay Andriamanitra, hampody ny herinay indray Andriamanitra, tena hoe ho toy ny amin'ny voromahery. Andriamanitra eto anatrehanao irery ihany no azahoanay izany hery izany, ary izany indrindra Andriamanitra no angatahanay izany fanahy mahery izany amin'izao fotoana izao. Izay rehetrarehetra fahosahosana rehetra ato anatinay Andriamanitra, izay rehetrarehetra fahalazona rehetrarehetra ato anatinay Tompo, dia aoka Andriamanitra tena hoe ho arotsaka ao aminay Andriamanitra ny andonao, ary hamoto anay tsirairay avy rehetra mba tena ho tahaka ny savoton-drano izay Andriamanitra. Aoka Jesosy izay rehetra mety saika maty rehetra tamin'ny fiainam-panahinay dia tena hoe vanginao amin'izao fotoana izao, ka velombelominao amin'ny fanahinao masina mahery, ilay fanampanazava, ilay fanampampahery, ilay fanampanolo-tsaina, ilay tena hoe mampatanjaka ny reraka Tompo. Eny Jesosy, niza Andriamanitra izay rehetra mahatsiaro reraka amin'izao fotoana izao dia hampatanjaka anazy manokana ianao. Izay rehetrarehetra mitanondrika amin'izao fotoana izao dia vangio fanahy masina atrakao Tompo, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Niza Andriamanitra maniry anao dia vangio izy. Niza Andriamanitra tena hoe mangetahetanao dia fenoy izy Jesosy.
manantona anao izay satria eo anatria anao irery ihany no herinay. Dia fenoy anao izay fanahy masonao. Aoka ho fenona amin'ny fanahinao masina izahay, ary eo fanahy fahendrenao nao ka meno anay tsirairay avy. Feno fanahy fitonao izay Jehovah, mba tena hafahanay mandroso hatrany, hafahanay mamita hatrany misy ao izay rehetra hampanaovinao anay. Tena mila anao izay fanahy masonao. Tena mangataka ny tolotsaina avy aminao izay, tena mangataka ny tena hoe ny fitarihanao izay, tario izay fanahy masonao. Tsy mahefa na inona na inona izay raha misaraka aminao. Hampafantaro ny lalaka alehanay izay, ary izay rehetra ataonay dia aoka tena hankininay tanteraka aminao, ary fenoy ny herinao izay. Fenoy reto vahoakanao tsirairay avy rehetra. Fenoy anao fanahy masonao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Dia mankasitraka anao izay, misaotra anao izay, ary aoka tena hoe hanome voninahitra anao hatrany izay amin'ny androm-piainanay rehetra. Mankasitraka fanahy masonao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.